Dia faly mirabantsika rehetrarehetra. Manahoana Armel? Manahoana? Ina vaovao? Manahoana kifanja? Ina vaovao andry ao? Tsy dia misy vaovao kiva dia izao ketrika mafy ato izao mitady izay mba fanampy amin'ny fidiram-bola fa sahirana mafy tao aorian'ilay confinement teoko. Zany? Tady fidiram-bola indry izany io izao? Ie, Dia sahirana be kiko. za ke ohatra manana zavatra afaka resahana amindry a. Manam-potoana kely indry ianao nahako? Zany. Ie, afaka miresaka? Hitandry, za zany izao anatina manana club anankiray izay misy anahako amin'izao fotoana izao. MWR Life ny anaran'ilay club. Dia izy io club momba ny voyage fa tsy resaka voyage fotsiny fa misy produit de marque koa ao anatiny. Io club misy anahako io manana birao any Hong Kong, any États-Unis, any France, any Royaume-Uni. MWR Life ny anaran'ilay club dia satria izy miasa amin'ny resaka voyage dia nanomboka tamin'ity taona 2020 izy membre ny ETOA. Le ETOA io ny association en tour opérateur en Europe. Eran-tany zany izao mihoatra ny 100 000 membre zany no membre ny MWR Life eran-tany. Tamin'ny 2013 izy no niforona dia nanomboka tamin'ny 2016 tany ho any izy zany no nanomboka nivelatra be mihitsy tany amin'iny faritra Europa rehetra iny surtout tao a France. Nanomboka tamin'ny 2019 izy no tonga teto Madagasikara. Raha hiresaka ny firoborobony sika dia eritreretindry fa izy manana firoborobony isan-taona mihoatra ny 400%. Tena hoe mitombo be mihitsy. Dia miroborobo be mihitsy dia izy moa zany miasa amina 120 pays zany eran-tany misy any MWR Life. Dia araka ny lazaiko andry teo hoe amin'ny resaka voyage sy amin'ny resaka distribution ana produit de marque zany no tena izy zany. Dia mahaliana andry daholo ve aloha izany hatreo? Ie, mihaino andry tsara mihitsy atoko. Dia rehefa ohatra indry ka miditra ao anatin'ny club MWR Life dia mahazo tombotsoa be dia be. Tombotsoa voalohany azo indry zany dia rehefa miditra ao indry dia manana accès amin'ilay hoe plateforme ana réservation ary le izy plateforme ana réservation prix de gros ny azo indry ao. Travel advantage moa zany ny anaran'ity le plateforme ity. Dia io plateforme io ho an'ny plateforme privé izy tsinona dia ho an'ny membre ihany le plateforme travel advantage. Réservation amina prix de gros izy indry. Ohatran'ireny ataon'ilay grossiste voyage ireny zany. Ohatr'ireny. Ina moa nataon'ireo grossiste voyage aloha e? Za zao efa zatra mampiasa booking zao rehefa mandeha, rehefa ohatra hoe mba mila hôtel satria izy manome prix tsara noho ny hoe mandeha direct any amin'ny hôtel ahako. Dia hitandry hoe mora ve? Ie, manome prix tsara izy ka. Dia izao marina mihitsy aloha ny tenenindry fa ny zavatra tena mahazatra dia ohatrany hoe booking. Booking zany izao na ohatrany hoe Expedia na resaka hotel.com na Agoda. Reny zany izao kayak zavatra tena hoe mahazatra antsika rehefa mivoyage. Reny zany no tena misy groupe anankiroa izy zany za koa izao vao aingana vao nahafantatra fa io resaka voyage amin'ny internet io dia groupe anankiroa no tena midomina ao anatiny. Groupe voalohany dia ny groupe booking dia ny anankiray Expedia. Fa sisindry hoe mora fa inona moa nefa ny modèle an'zareo. Ny zareo anefa ilay zavatra tena mahazatra antsika isan'andro izany hoe mandeha mividy amina grossiste de voyage izy dia rehefa avy eo izy tena tsy maintsy mandany vola amina publicité. Ahoana moa no ahafantarandry amin'ny booking? Tsy resaka publicité no ahafantarandry amin'ny booking? Ie, izay mihitsy aloha no nahalalako azy manao pub amin'ny télé izy.
dia izay. Dia izy mandany ary tena million pour ne pas dire milliard de dollars mihitsy ny lany amin'ny resaka publicité azahoana client. Dia nefa ny zavatra iny tsy maintsy répercutena any amin'ny prix, zany hoe mividy prix en gros izy fa misy dépense ngeza be ao miaraka amin'ny marge-any zany hoe presque prix de détail ny alohan'ny client. Zany efa miteny tamindry fa manana prix de gros zay eo amin'ny plateforme travel advantage. Dia ahoana izany no azahoan'ny travel advantage an'ilay tena hoe prix de gros? Satria hafa ny modèle tsy mitovy amin'ny modèle-ny booking. Fa ny anazy tsy maintsy manao négociation any amin'ny grossiste ihany izy alohany, fa izy ndraiky kosany tsy mandany vola amina resaka publicité, fa ny anazy nombre ihany no mampafantatra ny produit sy mampafantatra ny avantage ao anatin'ny club. Dia ny société maka marge fa kely fotsiny marge alainy tsy mandany vola amin'ny publicité dia izay no mahatonga anazy hoe tena presque prix de gros zany ny azony membre rehefa mandeha eo amin'ny travel advantage. Sady izao no mahasamihafa anazy jerentsika teo zao le groupe booking, le groupe expedia, ny sita maromaro be dia be hitantsika teo. Zany hoe indri zany miova sita, manao zavatra anankiray indri dia miova sita, anao opération ray indri dia miova sita. Nefany amin'ny travel advantage eo amin'ilay site anankiray indri raha anao réservation na hôtel indri na anao hividy billet d'avion na anao location na voiture na andeha croisière arany na anao réservation na resort le formule tout compris reny na indraindray indri vidina ticket ana certaine activité ohatra hoe Disneyland na anao réservation ana les villas de vacances reny na hividy billet anaty rà. Ankoatran'izay reny zany resaka voyage reny amina plateforme iray dia vitandry daholo, fa tsy vitan'izay fa na ohatra koa raha ny hoe hividy entana dia misy boutique en ligne koa eo, misy plus de 1,400,000 destinations no hitandry eo amin'io plateforme io. Toerana iray zany ahitana zavatra be dia be mihitsiny. Mahafinaritra be kosa zany tonga dia miarahitako anaty plateforme iray daholo izany rehetrarehetra izany. Ie, tonga dia miarahita indri ao anaty plateforme iray daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Mba aseho ohatra hoe kiba jereko. Raha omeko ohatra indri za zany izao nieritreritra hoe après ny confinement lava be teo maninona moa raha mba mandeha kely any mois de novembre any ngamba mety mba efa misokatsokatra daholo. Dia nanao simulation hoe raha ohatra ka mandeha une semaine any Maurice dia nahita an'ity hôtel ity ako Manisa hôtel ny anaran'ilay izy any Flic en Flac 3 étoiles dia mandritra n'izay semaine izay 318 € ny vola lohako. Hitandry eo nefany fa miteny izy hoe prix moyen de détail. Ina moa ny dikan'ilay hoe prix moyen de détail? Ny dikan'io dia hoe raha amin'ny plateforme hafa dia ohatrinona kay no mety tokony ho vidin'io hôtel io. Dia miteny izy hoe 1084 € izy no tokony ho vidin'io zany raha amina plateforme publique hafa. Fa ianao izy tsy inona satria ato anatin'ilay travel advantage dia 318 € zany no payeko amin'io le hôtel Flic en Flac io. Maurice sika misy 158 hôtels no efa répertorié ato anatin'ny plateforme. Aiky 1084 € ve dia lasa 318 sisa? Ie, 318 zany sisa no aloha. Mora be ny izany 318 € zany nefa ny une semaine. Ie, tena tsara be mihitsy azy zany Ie. Ary inona le misy eto amin'ny ilany ankavia zao misy hoe garantie? Le garantie 150%. Ny Iny io? dikan'io indray dia izao. Raha ohatra indri zany ka ao anatin'ny 24 heures mahita amina plateforme hafa publique ny resahantsika ka mahita tarifa latsaka kokoa ka ndrefa navita réservation tamin'ny travel advantage dia s'engager MWR Life i-rembourser 150% les différences amindry. Zany hoe indri zany sur resaka hôtel aloha ny resahantsika amin'ny resaka hôtel indri zany sur fa mahazo ny
vidiny mora satria raha sanatria indry no ny antony maro samihafa mety hoe mahita mora kokoa any amin'ny hafa dia mbola remborsena ny 50% an'iny. Tena sa kosa izy matoa mahasahy manao an'izany a? Tena sa mihitsy izy ka. Dia efa tena nampitainy indry ve izany hoe marina? Tena efa nampitahako. Io zao ao anatin'ny bokinina, jery ahako hoe maninona indray moa izany raha miditra ao amin'ny bokinina. Miditra bokinina ako dia mijery an'ilay même hôtel hitandry manisa hôtel ihany flic en flac ihany tsy maintsy ampitoviana moa ny daty fa raha tsy izany kosa tsy comparable daty mitovy du 19 au 25 sika dia jereo tsara 6 nuits ohatrinona ary ny vidiny jerendry io firy ohatrinona ny vidiny 1086 nefany ohatrinona ilay anahako tato 1084 dia lasa 318 318 nefa ny raha bokinina dia 1086 zay dia ahitandry fa tsy hoe mora zany mihitsy ny bokinina fa io ndry zao tena mahita mihitsy ny différence. Tena azahoana zavatra be dia be mihitsy le elanelany ngeza be mihitsy ny elanelany fa tsy mba zavatra kely fa eto amintsika ve nefa efa mba misy ohatran'izao? Tena efa misy ohatran'izao eto amintsika. Aloha tsika efa ato anaty bokinina ihany dia asehoko indry satria tsy inona Madagasikara koa zany tena efa répertorié ao anatin'ny travel advantage efa misy une quarantaine na une cinquantaine d'hôtel eo zany zao nefa tafiditra ato anatin'ny travel advantage. Efa ato anaty za aloha zao mbola tsy anaty travel advantage fa raha mijanona ato anatin'ny bokinina ihany dia raha ohatra ka tsy handeha lavitra tsika fa eo Sainte Marie tsika ny handeha dia raha eo Sainte Marie dia nahita an'ity masoandro lodge ity akony. Le masoandro lodge zany tsy novaiko du 19 au 25 novembre foana tsika tsy nanova akoriny fa même date ihany ho any masoandro lodge 270 € zany ozy izy amin'ny booking.com. Dia ho ampitovintsika satria indrina ny tany hoe ahoana indray le amin'ny eto Madagasikara dia miditra ato anatin'ny travel advantage ako io zao hitandry tsara fa Sainte Marie misy 7 hôtel efa hitato dia miditra ao anatin'ny masoandro lodge ako mitovy ihany le izy du 19 au 25 jereo 180 € no payeko mandritra n'ilay herinandro. Tena mampangitangitaka mampate handeha sady jereo tia tsarany. Mampite handeha be mihitsy tena tsara be mihitsy le izy sady ariana le hoe crédit voyage. Le crédit voyage indray zany isaky ny manao opération eo amin'ny plateforme dia mahazo crédit voyage. Io crédit voyage io ilay ohatran'ny hoe système de fidélisation ataony indry zao ohatra ny efa fantatra fa ohatran'ny hoe zatra mandeha Air France rehefa mandeha Air France indry dia manana an'ilay mails indry omeny mails indry zany rehefa mandeha Air France dia ohatr'izay ihany le izy fa crédit voyage no azo indry isaky ny manao réservation eo amin'ny plateforme dia sady tsy misy expiration dia misy cumule foana ao anaty compte dia ahafahandry indray mandoa ny réservation indry manaraka indray le izy rehefa ny aoriana. Fa hoe tsy mety lany daty io zany le izy satria hoe n'expire jamais. Tsy mety lany daty ka tsy misy expiration. Dia izay miditra membre amin'ilay société rehetrarehetra zany dia mahazo an'ireo tombontsoa ireo daholo. Izay miditra ao anatin'ilay société rehetrarehetra izay miditra membre dia mahazo an'ireo tombontsoa ireo fa ankoatran'izay membre koa dia afaka manana invité izany hoe misy ny atao hoe guest pass afaka zarain'ny membre amin'ny olona manodidina anazy satria tsy na membre mahazo guest pass isam-bolana dia mahazo foana ny membre dia zarainy zany izy iny amin'ny invité dia ny invité miditra eto amin'ity site ity hoe guestmember.com dia avy eo indray izy no tafiditra eo amin'ilay site ny travel advantage fa satria izy kosa aloha invité dia tsisy afa-tsy ny réservation d'hôtel ny azony atao eo amin'ny plateforme eo amin'ilay travel advantage zany fa tsy afaka manao any zavatra hafa ankoatr'izay izy fa
dia ankoatran'izay koa atsasaky ny fihenam-bidy azon'ny membre ihany koa no azony invité. Eny e, na atao ary atsasaky ny remise efa mavobe ne zany izy e. Aha, mavobe mihitsy izy ka. Dia inona ny interehako hoe za membre dia mizara guest pass a? Dia misy intérêt be mihitsy izay satria rehefa mizara guest pass indria raha ohatra zao ny invité andria manao économie ana $100 dia indria en tant que membre tena mahazo koa $100 fa le $100 azo indria iny tena $100 azo en terme de bonus, en terme de commission tena vola miditra. Adiniko ny teny teo fa ny invité koa isaky ny manao opération isaky ny rehefa manao réservation ana hôtel eo amin'ny plateforme dia mahazo guest pass koa, izany hoe afaka manana invité koa izy zany. Dia rehefa ny invité indrindray manao économie dia indria mahazo raha manao économie ana 100 izy dia indria mahazo bonus na 50. Izany hoe tena vola azo mihitsy izy io tena vola azo laniana zany tena commission vola miditra mihitsy zany no azo rehefa mizara guest pass. Isak'izay hoe mizara guest pass amin'ny invité-ako dia za mahazo vola foana? Ie, mahazo vola foana indrindra rehefa ohatra le invité ka mampiasa zany hoe manao réservation d'hôtel dia rehefa manao économie satria misy an'le économie ohatran'le nasehoko teo dia isaky ny manao économie izy dia indria mahazo vola. Ok, eny azoko aloha hoe tsy maintsy mba mikonsomina izy fa tena tsara be ho anahy koa ne zany le guest pass e. Ie, tena tsara be ho andry mihitsy ny guest pass. Dia ankoatran'izay ny teny tamindry moa za teo hoe club le izy rehefa club angambandry kosa zatra hoe indrindra zao aloha efa membre ana club anankiray e. Ie, za membre ana club ka. Dia nareo ve ao anatin'ny club mandoa abonnement? Ie, tsy maintsy mandoa abonnement isam-bolana. Dia ohatr'izay ihany mitovy amin'izay mihitsy MWR Life satria indria anatina club dia mandoa abonnement isam-bolana. Zao fotsiny tena misy zavatra ngeza be anankiray kosany le abonnement andria dia mivadika point de fidélité isam-bolana. Lasa mivadika point de fidélité foana iny zany dia se cumule isam-bolana zany satria indria mandoa abonnement dia lasa mahazo point de fidélité isam-bolana. C'est déblocage ny aloha tsy tonga dia indray mandeha fa mandeha 10% isam-bolana. Izany hoe volana voalohany indria débloqué ny 10, volana faharoa 20, volana fahatelo 30 sy ny sisa sy ny sisa. Isaky mandoa abonnement isam-bolana zany dia mahazo point de fidélité. Izay mihitsiny Dia azoko ampiasaina amin'ny inona ky le point de fidélité? Point de fidélité zavatra roa ny azondry ampiasaina anazy. Afaka andehanandria ny life expérience dia afaka hividianandry zavatra amin'le lifestyle mall. Fa iny zany life expérience? Life expérience ndrindra aloha zao aiza zao ny toerana mety hoe mahafinaritra ndrika raha ohatra ndrika te handeha vacances amin'izao? Ny amoron-dranomasina kia. Ie. Na toerana tsara be mandeha hôtely tsara be dia ny amoron-dranomasina ny amin'ny tany mafana. Dia ohatr'izay mihitsiny le life expérience dia zavatra izay tenenindry izay. Izany hoe ny life expérience dia séjour organisé-ny société any amin'le tany le mahafinaritra antsika ireny dia amina hôtel tsara be foana 4 na 5 étoiles. Fa zao kosa nefany izy ireny zany dia ezahana amin'ny vidiny mirary ary azo aloha ampahany na izy iray manontolo amina point de fidélité le resahako teo. Meko ohatra anankiray ry izany zao tia zao vao zavatra vita voaingana kely tany Lisbonne izy ity tamin'ny 17 septembre teo nandritry ny 4 andro tany Lisbonne, hôtel 4 étoiles $329 zany ny chambre nakao amin'io le io hôtel hitandry io any Lisbonne. Nefany
le séjour afaka naloha tanteraka tamina point de fidélité. Zany hoe zay membre manana point de fidélité de afaka nandoha anazy amina point de fidélité zany zany hoe afaka nakany Lisbonne tsy nandoha volantsony. Zany hoe rehefa mandoha abonnement de mahazo point de fidélité de iny nefa azo andaovana séjour. Zay Séjour mihitsiny. tsara be zany hoe ohatran'ny hoe manao épargne voyage anie zany e. Azo indray mihitsy le izy tena zay mihitsiny. Le abonnement indray zany ohatran'ny hoe mivadika épargne voyage. Ok. Tena tsara be mihitsy fa eny efa atsika ne zao raha makany Lisbonne mbola mandoha frais tsika eo. Mbola mandoha frais kosa aloha e. Fa zao ndrimy tena nandoha frais fa misy life expérience anankiray eto Madagasikara any Sainte Marie any Sonambo izy io prévu amin'ny faran'ny volana. Malheureusement moa mihemitra kely zany izy ity, mbola tsy fantatra hoe mihemitra hatramin'ny roviana satria tokony any Sonambo le izy fa Sonambo mbola tsy misokatra amin'izao am'le mbola tsisy touriste zany de tsy misokatra ny hôtel de ohatran'ny hoe mbola tsy sokatra mihitsy izy na amin'ny fin octobre arany. Zany hoe le life expérience prévu any Sainte Marie zany mihemitra kely. Fa ty life expérience ty $319 en demi-pension, zany hoe compris ny dîner sy ny petit déjeuner de jereo tsara fa azo aloha izy rehetrarehetra azo aloha amina point de fidélité. Zany hoe membre eto Madagasikara zany afaka makany Sainte Marie, bon afaka mandeha sambo moa izy zany iny tsy de tena lafo loatra zafady mandeha makany Sainte Marie de tsy mandoha ninina intsony rehefa tonga any satria efa demi pension azo aloha amina point de fidélité. Kay. Tsara be mihitsy zany Tena mahafinaritra be mihitsiny. De niteny tamindry koa teo hoe azo hividanana entana eo amin'ilay fitsilmol ny point de fidélité. De le fitsilmol indray botikana resaka marque be dia be zany ny eto amin'ilay fitsilmol. Manana boutique en ligne zany le fitsilmol le azondray ampiasaina point de fidélité be dia be ny marque eto marque malaza tsara be ohatran'ny hoe Michael Kors, Diesel, Tissot, Armani, marque be dia be zany no hita eto amin'ity lifestyle mall ity. De ny zavatra hitandry eo koa resaka lamaody moa no tena hitandry eo misy akanjo, kiraro, poketra, resaka bijoux, parfum, accessoire rehetra, misy ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy, misy ho an'ny ankizy koa izy zao ary mety azahoana hatramin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 80%. Zany? Sao de mba marika tsy tena izy kosa izy zany sao de mba marika fosika. Marika authentique daholo ny zavatra rehetrarehetra hitandry ato tsisy marika fosika mihitsy tsy le zavatra hitandry eny be oritrika akoriny na hitandry le feno lazaina fa asa Chanel nefa ny tsisy izy le zavatra hita fa ity zany ce sont vraiment tena hoe marika authentique daholo. Nefa tena misy remise tsara be tena mba za vao tena mba asivo ohatra. Dasindry meko ohatra mihitsy io zao nahita kiraro anankiray zahadalana kiraro ity moa de made in Italia marika an'le izy raha jerendry amin'izao de efa hitandry mihitsy tsara tarehy tsara qualité ny vidiny €72 fa satria zahako eto amin'ny plateforme Travel Advantage no mividy de lasa €37 fa araka ny teneniko hoe azo ampiasana point de fidélité koa de zany efa mbola mahazo mampiasa 10 point de fidélité zany hoe lasa €27 zany sisa no hividanako an'io kiraro io de eritreretindry amin'izany. Tena tsara be ki na ny kiraro ezo Antaninarenina ary ve ki ahitana ohatr'izany intsony zao? Tsy mahita an'izany intsony hoe €27 zany anie ka ohatrinony zany $120,000 mbola latsaka kely arany tena mora be nefa sady tsara tarehy. Tsara tarehy be mihitsiny. Ary toy ninona kiny an-dehilahy? Mividy an'ny lehilahy matetika tena sarotra.
Ety izao misy andelahy resaka suite indray le izy alohany jereo anie ty anankiray ty ty le gris-gris ty mba jerena prix tena izy 153 euros de satria za membre de manana fihenam-bidina 124 euros de 29 euros sisany 29 euros fa tandremo fa za mbola mahazo mampiasa 25 points de fidélité zany hoe raha hividy an'ity pull gris ty ahako de 4 euros sisany vola avoakan'ny paosiko de mahazo an'ity zavatra tsara tarehy ty ahako. Orikala, tena mora be mihitsy izy zany. Tena mora be 153 ny tena vidiny 4 euros ny vola avoakan'ny paosiko mahazo anazy. Isakiny ame andrian'izany. Ie, 4 zay de ahoana nefa ny fandefasana ny entana makaty? Zao aloha jereo tsara aloha alohan'ny resahantsika roan'le fandefasana entana jereo fa ity de azahoako crédit voyage le resahako mbola azahoana crédit voyage koa ty. Ie, mbola azahoako crédit voyage koa io zavatra anankiray io de ny fandefasana an'le entana zany za zao nividy tamin'ny plateforme nividy zavatra maromaro ako nisy kiraro de nisy solomaso nanafatra an'le izy 3 semaines tonga taty trano tsy nandoa frais complémentaire atsony ako satria mihoatra ny $150 ny commandeko. Rehefa mihoatra ny $150 zany de tsy mandoa fret fa tonga de efa compris ny fret. Raha latsaky ny $150 moa zany de forfait ana $25 le fandefasana ny entana livré à domicile. Nenazy zao FedEx no natongavan'le entana. Tonga de toa société zany ny frais d'envoi ohatra hoe mihoatra ny $150 ny zavatra vidiny. Raha ohatra ka mihoatra ny $150 de tonga de efa etoan'ny société ny zavatra ny vidinao zany. Le frais any andefasana an'le izy azafady. Tena intéressant be mihitsy zany. Mba asio famitinana kely hoe kifa ohatra ny maro zany pitsopitsony lazaindry izany Raha ohatra zany ka fitiniko kely vetivetika de izao rehefa ohatra indri ka membre amin'ny MWR Life de manana accès amin'le travel advantage de amin'le plateforme zany de manao économie be deabe indri amin'ny resaka voyage na amin'ny resaka boutique zany rehefa manao achat de misy avantage maromaro azo membre mahazo an'le point de fidélité mahazo an'le crédit voyage de mafaka mizaha koa guest pass de misy amin'ny life expérience afaka andehanana koa amin'ny vidiny mirary de araky ny hitantsika teo moa afaka mividy entana koa eo amin'ny lifestyle mall. Mazava fa ahoana sy ahoana ary nidiranao amin'le club Ndry zany rehefa hiditra de misy fomba anankiroa afahandry miditra. Na ndry miditra en tant que membre pro na ndry miditra en tant que membre élite. Na pro na élite aloha ndry zany de afaka foana mitondra olona anankiefatra ankoatranareo menakavy afaka hoentindry zany voyage miaraka amindry. De inona mahasamihafa an'le pro sy le élite? Zay mihitsy le ho azavaiko andry eo zany zao ny mahasamihafa anazy aloha voalohany mahasamihafa anazy de eto amin'ny guest pass satria indry zany rehefa miditra membre pro de vao miditra indry de 27 guest pass ny azo indry fa ny membre élite kosa de mahazo 50 guest pass de ankoatran'izay membre pro isam-bolana 5 guest pass ny azony membre élite kosa 10 hitandry amin'izao aloha zany fa tsara kokoa aloha zany ny élite na pro mondry na élite de afaka mividy entana eo amin'ny lifestyle mall daholo na pro na élite de afaka mandeha life expérience fa zao kosany rehefa élite indry de manana accès anticipé hitandry moa zany reny le voyage le life expérience ka azo aloha tanteraka amin'ny point de fidélité reny azo indry an-tsaina angamba fa hifandrombahana de satria araka lazaiko tamindry teo hoe 100 000 membre no membre eran-tany nefa ny place na life expérience anankiray eo amin'ny 40-50
plasy eo ihany no raha betsaka indrindra amina life expérience iray no libre. Zany hoe enjikenjehana be zany le izy rehefa afaka aloha tanteraka amin'ny point de fidélité. De ny élite zany manana accès anticipé amin'ireny life expérience reny. De tsy vitan'izay fa mbola mahazo koa fihenam-bidy folo isan-jato isaky ny mandeha life expérience ny membre élite. Tena manana avantage be marina. Ie, manana avantage be. Ny resaka abonnement moa zany de mitovy foana ny abonnement na prondry na élite de $99, 97 isam-bolana ny abonnement. De rehefa mandoa abonnement ndry de mahazo 100 points de fidélité zany isaky ny avy mandoa abonnement. Tsara be daholo zany avantage zany fa zany hoe za ve zany aky de andoa $99,97 isam-bolana foana. Ie. Zany aky volany tedaviko e. Aza taitra ndry aza taitaitra mihitsiny fa ny abonnement zany alohany-dry. Fa za tsy niteny indry hoe tsy maintsy hivoaka paosy an'io foana indry. Atoroko indry satria araka ny tenendry hoe volany tadiavindry de ho atoroko indry hiditra amin'ny tapany faharoa tsika hoe ahoana tokotra moa zany ny azahoana vola satria zay moa no nahatonga an'le resaka teo e. De hiditra amin'izay tsika rehefa avy eo fa fitaiko kely aloha tsy fa nisy zavatra mbola izy teo hoe raha ohatra ka hiditra élite de mandoa rehefa te hiditra hiakatra élite indray zany de mandoa $150 indray mandeha fotsiny. Tsy isam-bolana akory io fa indray mandeha ihany. Zany hoe indry zany afaka miditra membre pro aloha de rehefa avy eo indry rehefa te hiditra hiakatra membre élite amin'izay de mandoa $150 indray mandeha. Zany hoe mandoa $150 zany de afaka mahazo an'ireto le privilège-n'le élite reto. Zay mihitsiny, zay le izy. Satria tena hita miavaka be kosa aloha le pro sy le élite e. Hita mihitsy kosa hoe avantage kokoa le élite. De hiditra amin'izay aritsika le zavatra tena ataoko hoe antondresakitsika amin'ny resaka hoe ahoana moa zany no fomba azahoana vola amin'ny MWR Life. Zay moa nahatonga le resakitsika roa teo. De misy fomba zany ary tsotra be mihitsy le fomba atao azahoana vola miaraka amin'ny MWR Life. Ny resaka club sika teo ny resaka ako tamin'ny voalohany, ny resaka tamindriako hoe tsy manao publicité ho any MWR Life fa ny membre ihany no mampafantatra ny club amin'ny autre membre. Zany hoe ny membre zany de manao recommandation. Ina moa aloha atao hoe recommandation? Misy zavatra tadidiko tampoka miteny an'izany. Ndry moa le niteny tampoka nisy restaurant nanoro ana restaurant anankiray teo amin'ny route circulaire ohatrany ndry mihitsy raha tsy diso ahako e. Le resaka crabe zay. Ie, zay mihitsiny. Ndry mihitsy kely niteny tamiko hoe misy restaurant anankiray zay eo amin'ny route circulaire tsara be ny crabeny sady mora. Zay le niteny indry tamiko. Efa tany angandry. Ie, efa tany de tena tsara sady mora marina le resaka crabe eo amin'zareo. De ndry ve qui nomeny le restaurant commission? Commission ahoana koa e? Ka ndry ne niteny tamiko de ndry zany nanao recommandation tamiko hoe andanaki mba makany fa tsara le sakafo sady mora. Zay le niteny ndry tamiko. Tsy nomeny commission zany ako. Nefa izy aloha tena tsara be de tena tsy efa olona firy zay nalefako tany. De tsy nomeny commission mihitsy. Nefa zay le resahako amindry amin'ny MWR Life ndry manao recommandation ohatr'izay. Nafinaritra ndry ve aloha le resaka resahako rehetrarehetra teo hoe mahazo fihenam-bidy amin'ny resaka voyage sy amin'ny resaka amin'ny fidetany e. Tena hitako intéressant be mihitsy le izy koa. De ndry zany zao vonona ny resaka an'izay amin'ny manodidina ndry ampahafantatra hoe ao amin'ny MWR Life misy fihenam-bidy azo ohatr'izany. Ie,
Tena sahako mihitsy miresaka izany ko zavatra tsara ko. Ie, de nefa indry rehefa miresaka amin'izany ka mahasarika olona indry rehefa avy eo miditra ato anatin'ny MWR Life fa lasa membre zany, lasa mpanjifa koa, de indry mahazo commission. Zany Ie, zay miresaka fotsiny no mirekomande an'ilay zavatra hitako fa tsara fotsiny ave dia mahazo vola. zay mihitsiny, zay. Manao recommandation indry de miditra membre le olona de ohatrany hoe commissionné indry amin'izay fotoana izay. Zany hoe za zany tsy mila mivarotra voyage akory na hoe mila mivarotra entana. Tsy zany. Tsy mila mivarotra voyage indry na mila mivarotra entana fa manao recommandation no tadiavina amindry. Zay zany le fomba azahoana vola amin'ny alalan'ny recommandation ny azahoana vola ato amin'ny MWR Life. Zany hoe amin'izay fotoana izay indry tsy membre tsotra mpanjifa tsotra fotsiny fa lasa mpanjifa indry zany lasa consultant. Tena miinteresse be anazy zany Franja, tena tiako izany. Hady mora tsy hita hoe ina moa nefa ohatrany hoe misy vola aloha izy zany amin'ny voalohany io sa ie, misy vola aloha amin'ny voalohany satria indry aloha zany miditra membre indry de rehefa membre indry de mandoa an'le abonnement $99.97 de ankoatr'izay indry satria indry lasa consultant, lasa ohatrany hoe distributeur any MWR Life de mandoa licence na $50 de zay zany manome $149.97 raha ohatra indry ka hiditra membre consultant pro na eo amin'ny $600,000 eo. Raha ohatra moa indry ka tonga de hiditra membre consultant élite de mandoa an'le 150 en plus zany hoe lasa $299.97 no alohandry na $1,200,000. D'accord. Fa arina le ohatran'ny voatsipika menamena io ki? Marina izany aradiniko ny resaka an'izy io. Raha ohatra ka ny tena marina rehefa ohatra hoe miditra club anankiray indry de mahazatra be mihitsy moa mandoa hoe rehefa vao miditra iny de mandoa frais d'inscription na frais d'adhésion. Zay moa. Misy an'izay foana. Ohatran'izay koa, raha ny tokony ho izy zany raha vao miditra ao anatin'ny MWR Life indry de mandoa frais d'activation. $100 io frais d'activation io. Fa amin'izao fotoana izao mbola nasoriny MWR Life aloha zany io raha zao tsika miteny izao zany de tsy nampandoavy ny frais d'activation ny olona vao miditra, zay no mahatonga anazy lasa $149.97 fotsiny de efa tafiditra membre consultant amin'izao fotoana izao. Zany hoe $149.97 na hoe $600,000 zany de efa afaka manana ny entrepriseko manokana zany, afaka miasa zany manao consultant. Zay, afaka miasa indry ohatr'ireny manana ny entreprise indry manokana ireny manana ny activité indry afaka manao consultant indry. Fa zany ekipa Franja mbola tsy nanao asa ohatr'izany mihitsy marina kisa raha mba havanana amin'izany. Zavatra fomba fanarahana ny asa amin'izany. Ka zay mihitsy ny teneniko indry zavatra anankiray tena mahafinaritra amin'ny MWR Life de zao vao miditra membre indry de tonga indry de tafiditra anatina back office. Mahazo back office indry de ao anatin'io misy site web personnalisé amin'ny manana identifiant indry zany de manana mot de passe de misy tableau de bord ao anatin'io. Io tableau de bord io ao zany ny afahandry manaraka ny activité andry rehetrarehetra. Zany hoe ny momba n'io asandry rehetrarehetra io de hitandry ao. Tsy mila hoe andeha hitady cahier ahoana hitady logiciel hafa andeha hanao Excel anaraka ny activité-ako. Io fotsiny de efa ao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Azafady, efa ao daholo ny zavatra rehetrarehetra sady mise à jour en temps réel le izy tsy mila miandro indry fa tonga de mise à jour de feno outil marketing koa ao ny atao hoe outil marketing moa zany de io zao misy slide asehoko indry misy kisarisary tsara tarehy be dia be indry ngamba mihevitra fa zany nanao an'io fa de tsy za akory ny nanao an'io zavatra rehetrarehetra io fa de nalaiko fotsiny tao anatin'le back office le izy de za mba mizezy tamindry io hoe jereo fa mahavita zavatra tsara tarehy nefa nga za akory ny nanao anazy. Za zao tena nieritreritra mihitsy hoe namboarin-dry daholo ireny zavatra ireny. Aizakiny aizako an'izany de aizako kiny nanako fotoana an'izany
za olona maika lavy ity tsy mba manam-potoana zany fa de nalaiko tao anatin'le back office zay fotsiny nataoko. Tena manatsotra fiainana kosa izy zany Tena manatsotra be mihitsiny Eny fa za zany ve zany mila manao ohatry zao ataondry izao ihany, akaiky hoe misy fitaovanao misy an'ireny kisarisary ireny fa mila manao présentation ohatrandry ohatr'izao zany tsy voaterindry satria ndry ihany io fa tsy voaterindry satria rehefa miditry ndry de zay efa manana gropy de hitandry ao daholo zany ny heure de présentation manana efa misy olona maromaro miprésente manao présentation zoom na eto Madagasikara io na any ivelany na amin'ny teny gasy io na amin'ny teny frantsay io na amin'ny teny anglisy io na misy fitenenana maromaro zany hitandry afaka présentation afaka misy olona zany manao présentation eto Madagasikara moa zany intelo isan-kerinandro amin'izao fotoana izao eto Tananarivo manao présentation physique zany hoe amina toerana anankiray de misy présentation koa zany hoe ny andrasana amindry ny tena marina ny andrasana amindry tsy hanao présentation akoriny fa hi-invité olona hanatrika présentation zay zany ny asa andrasana amindry. De ahoana ny anarako an'izany asa andrasana amiko zany? Zay koa mbola zavatra mahafinaritra anankiray satria ao anatin'ny MWR Life misy akademia de ao anatin'io zany misy afaka anahandry ny formation afaka manaraka formation ao ndry vao manomboka de misy hatramin'ny forum d'entraide ao anatin'io zany hoe les membres rehetrarehetra de afaka miditra ao de misy membre connecté foana ao afaka fampanontany fampiresaka entre membre zany tsy voatery eto Madagasikara resahako fa hatramin'ny membre rehetrarehetra any ivelany ihany zany de misy échange be foana eo amin'io akademia MWR io. Ay kosa tena tsirera zany tiako be zany sady amin'izay misokatra amin'izao tontolo izao. Ie, mahafinaritra mihitsiny satria ndry misokatra mahita zavatra be dia be. Fa mba tantarao ahy hoe ahoana sy ahoana no tena azahoako vola? De hiresaka hiditra vola amin'izay mihitsy ny aritsika fomba anankiroa zany ny karazany roa ny vola azondry de le atao hoe bonus zany hoe isaky mampiditra olona ndry zany de mahazo bonus de ny atao hoe revenu résiduel. Ny bonus voalohany azondry tena atao hoe bonus d'expansion zany hoe isaky mampiditra olona ndry ka mampiditra olona miditra pro ndry de mahazo commission na $10 rehefa miditra elita kosa le olona entindry de mahazo commission ndry na $30. Isaky ny misy olona miditra zany de mahazo commission ndry mahazo bonus. Isaky izay mampiditra olona de mahazo naza $10 na $30. Zay indrindrany. De inona koa izy teo? De akoatran'izay ampiana mihitsy ndry manomboka ny activité andry zany hoe raha ao anatin'ny 1 andro monjy ndry de efa matafiditra ny fialina ndry anankitelo zany hoe nahasarika olona anankitelo niditra tao anatin'ny club de mahazo bonus na $100 zany raha vao misy olona pro anankiray amin'ireo le olona telo ampidirindry ireo. Raha ohatra kosa moa ka niditra elita daholo izy telo de $200 be zao ny commission azondry. Fa tsy vitany hoe zay fotsiny fa raha ohatra ka tao anatin'ny herinandro fotsiny de fa natafiditra an'le olona telo ndry de omena possibilité indray ndry hoe herinandro faharoa koa mbola mahazo an'le bonus de démarrage ihany raha matafiditra olona anankitelo indray zany. De mbola tsy vitan'izay fa raha mbola navita koa ndry zany ny herinandro fanondrony de ny herinandro fanotelony koa ndry mbola afaka indray mahazo bonus raha ohatra ka matafiditra olona telo fanampiny. Zany hoe raha matafiditra olona anankisivy ndry ao anatin'le 1 andro voalohany de mahazo bonus ataoko hoe $420 de bonus raha ohatra ka misy pro ao anatin'ireo raha elita daholo moa izy de mety ho tonga hatramin'ny $930 de bonus ny azondry ao anatin'ny
220 andro monja. Kay. 150, ataoko hoe $150 le misy virgule teo. $150 ve ny alohako dia mety mahazo hatrany amin'ny 930 aho anatin'ny 21 jours. Izay mihitsiny. Oy, efa avo eniny amin'ny volana alohako anie izany e. Ie, ao anatin'ny 220 andro fotsiny indria dia efa mety mahazo avo eneny amin'ny volana alohandria tamin'ny voalohany. Tena be dia be. Fandraso hoe aloky. Azavao kely aloha fa sao dia mba misy diso ty zavatra seho andriana ty. Aiza misy diso? Koa jereo fa tsy mitovy zao le kisarisary anankitelo ireo a. Ozy indry teo hoe raha mampiditra olona ako dia mahazo $10 par ino moa zany? Par personne, isaky ny olona ampidiriko zany e. Dia mahazo $30 dia maninona izy lasa 45 eo amin'ilay faharoa sy eo amin'ilay fahatelo. Iary kosa mandinika. Marina izany lasa samihafa ilay izy fa zao za koa nefa tsy diso. Indrindra andinika fa za koa tsy diso. Izany hoe izao no tena marina. Rehefa ohatra indria amina ohatra ny rehefa miasa amina société rehetrarehetra ihany dia misy ny fiakarana en qualification. Izany hoe mahazo promotion. Fa ny mahasamihafa anazy ataoko hoe amin'ilay société mahazatra antsika dia izao. Rehefa ohatra indrika any amin'ilay société esandry io zao dia rehefa mba te hahazo promotion dia tsy tena misy zavatra mazava tsara hoe rehefa zao nataonao na rehefa zao nataonao dia mahazo promotion ianao. Fa ato anatin'ity kosany dia vao manomboka indray dia fantatry indry hoe inona ny tokony atao dia mahazo promotion ahakony. Izany hoe vao miditra indry aloha dia sponsor. Raha vao miditra indray izany dia sponsor indry raha vao miditra. Dia rehefa avy eo indria rehefa mahazo manana olona anankitelo, manana filiale anankitelo indria dia lasa manager. Raha fa manana manager anankiroa ao anatin'ny ekipa dia lasa senior. Rehefa manana senior roa ao anatin'ny ekipa dia lasa réa. Rehefa manana réa anankitelo ao anatin'ny ekipa dia lasa district. Rehefa manana district telo ao anatin'ny ekipa dia lasa régional. Ary rehefa manana régional anankitelo ao anatin'ny ekipa indry dia lasa national indry. Tsara marihana izany fa rehefa miteny hoe ekipa dia ny ekipa indry dia manomboka eo amindry. Indry izany no ietombohan'ny activité indry fa tsy miankina na amin'iza na amin'izy indry. Dia io koa izany ohatran'ny zavatra rehetrarehetra e. Rehefa miakatra amin'ny qualification indry mahazo promotion indry izany dia lasa mahazo vola bebe kokoa. Izany hoe raha ohatra zao ka ilay resahako teo vao miditra indry dia sponsor mampiditra membre vaovao anankiray indry niditra membre pro izy dia mahazo $10 indry. Izay ilay resahako tamindry teo Dia fa rehefa manager kosa indry ohatra manager indry ka apiditra membre vaovao membre pro dia mahazo $10 miampy $5 dia lasa mahazo $15. Raha senior kosa indry mampiditra membre pro dia mahazo $10 plus $10 mahazo $20. Zay ilay izy. Dia izay zany nahatonga ilay izy lasa tsy 30 tsony fa lasa 45 satria lasa 15 fois 3. Zay mihitsiny, lasa 15 fois 3. Dia ankoatran'izay koa misy ny atao hoe bonus codé. Ina indray moa ilay bonus codé? Indry izany rehefa manager ka mampiditra membre pro anankiray, izany hoe manager moa indry rehefa manana olona anankitelo izany hoe fa apartirany olona fanefany izany dia mahazo $15 aloha indry miditra izany iny olona iny. Fa rehefa misy miditra amin'izay ao anatin'iny ekipan'iny olona iny ka misy miditra pro na fafiry rehefa ao anatin'iny ekipan'ny in'ilay filiale indry fa efatra iny dia indry mahazo $5 foana. Raha misy miditra elite ao anatin'iny ekipan'iny olona iny dia indry mahazo $10 foana. Io izany tsy hoe raha vao misy olona miditra voalohany na faharoa na fahatelo fa na famille arany dia indry mahazo soit $5 soit $10 foana raha ohatra ka manager indry napiditra an'ilay olona. Tena tsara be mihitsy kosa izany na izay olona rehetrarehetra miditra ao na hatrany amin'ny zafininona moa izany lavitra be indrindra.
na zaviketrokely zafiketrokely any zavipaladia dia zafininina koa dia mahazahoako vola foana. azaondry vola daholo. Okay, tena tsara be mihitsy izany. Fa Izy koa ohatran'ny mbola ny zavatra hafa nitenenindry teo le résiduel journalier ny teneniko andry teo. De le résiduel journalier hiditra amin'le résiduel journalier mihitsy tsika. Ny zavatra tsara tanidindry amin'le résiduel journalier dia izao: isaky ny mampiditra olon-dry na ohatra le izy na pro na élite de mahazo 3 points ndry zany ao anatin'ny ekipa. Mikoty 3 points zany olona ray 3 points. De hiditra fanazavana bebe kokoa ako ty zao misy tableau asehoko andry de iresakintsika hoe reto zany niveau ty ny point d'équipe tadiavina de ity ndraiky kosa ny vola azo isan'andro. Ny niveau voalohany de ny silver 1. Silver 1 zany mila manenjika 9 points d'équipe ndry. 9 points d'équipe zany moa zany olona firy eo moa zany ny tadiavina. Olona telo zany satria ozy ndreo hoe ny ray 3 points. Zay mihitsiny, mila mahita olona telo ndry. Fa zao na ahoana moa zany ny mbola na lefahan'ny société ny fahazahoanan'io silver 1 io, satria na ohatra ndry zany ka olona roa fotsiny no hitandry, mbola tsy feno aloha 9 points fa 6 points tsika raha olona roa ny hita. Fa io olona anankiroa io ny olona anankiray tamin'ireo efa nahita fiela koa de feno 9 points tsika. De rehefa feno 9 points de mahazo an'le silver 1 mahazo an'le 3,33 par jour. Ao anatin'ny 30 andro moa io zany manome an'le $100. Rehefa mahazo $100 ndry ao anatin'ny volana de mandoa cotisation ndry fa tsy mivoaka poste intsony ny cotisation. Tsy mivoaka poste satria le gain-ko ihany no ahafahako mandoa azy. Zay mihitsiny, gain-ndry ihany no andoavandry an'le abonnement de tsy mivoaka poste intsony ndry. Ny abonnement voaloha point de fidélité azo fa tsy mamoaka vola posy. Za mahazo point de fidélité foana ihany. Ndry mahazo point de fidélité ihany nefa ndry tsy namoaka posy. De zao koa le 9 points resahako teo zany na le hoe olona roa fotsiny de efa mety fa rehefa mba manana fiolona koa ny anankiray amin'le izy roa reo de efa mahazo an'le 9 points ndry. Fa za aloky miteny hoe ny tena tsara indrindra de ndry mihitsy ny tonga de mampiditra an'le anankitelo satria amin'izay fotoana izay ndry sady ndry lasa manager de sady mahatratra an'le 9 points no autofinancé, tsy mila mamoaka vola posy intsony amin'le abonnement. Sady le mahita telo io le nataondry hoe mahazo bonus teo. Raha ohatra ka ao anaty 120 andro ndry no mahita an'le anankitelo de sady mbola mahazo bonus de démarrage. Donc tonga de mitady telo aingana. Zay mihitsy aloha ny hitako hoe tena zay fahendrena moa izy ny fitenenana zay. De akoatran'izay raha tohizintsika ihany moa zany le izy silver 2 ndrindry zany rehefa mahafeno 36 points d'équipe ao anatin'ny ekipa. 36 points d'équipe zany moa zany olona 12 ao anatin'ny ekipa. Rehefa feno olona 12 de mahazo $10 isan'andro. 12? Iza nahitako olona 12? Fa iza moa ny teny andry hoe ndry ny mila mitady ozy mantsy-ndry hoe rehefa feno 12 ny ekipa. Le ekipa neky ohatra zao amin'ity ohatra ity de anankitelo ihany ohatra ny tena hitandry fa mba nampindry kosa izy mba hitady fiolona vaovao hafa de mitady membre vaovao hafa de rehefa mba mahita membre vaovao koa izy ndry zany tsy mila hoe ndry mihitsy no mitady fa
manampy an'ireo le membre-ndry ireo ndry hitady amin'ity ohatrako ity zao anankitelo ihany membre-ndry fa irika kosa mbe fa nahita olona anankifito de izy io koa nahita olona 5 hijerena aloha zany mbola izy rery ihany ao de jerendriny efa feno le point rika olona 7 efa feno 18 point izy io anankidimy efa feno 15 point de arjenina izy rery moa zany de 3 point. Ay tsy voatery za zany nitady an'le olona roa tsy voatery fa na olona 3 fotsiny ary ny tadiavindry de efa mety de jereo tsara fa mahazo $10 isan'andro ndry de $300 ao anatin'ny volana raha feno 30 volana zany hoe asorindry ny abonnement satria ny abonnement kosa aloha iny tsy maintsy aloha de mbola mahazo ndry $200 zany $800,000 4 fois un SMIC anie zany 4 fois un SMIC nefa ndry olona 3 ny ampidirindry de manampy an'zareo mandeha mitady any fielany ihany koa ndry zay fotsiny andrasana amindry de efa mahazo ndry $800,000 isam-bolana tiako be zany mbola tsy vita raha toizitsika le izy silver 3 de 125 points d'équipe efa azondry am'izay le point d'équipe fa tsy voaterindry mitady andreo olona be dibe reo na le olona 3 ihany ary ny tena hitandry fa ampindry daholo fotsiny iso développeur zareo de rehefa mahazo 125 points d'équipe ndry de mahazo $20 isan'andro ny $20 isan'andro manome $600 ao anatin'ny volana raha asoritsika zany ny abonnement de manome $500 manome 2 millions d'ariary isam-bolana vola takin'inona kino apetraka any amin'ny banky vo azahoako zanany ohatr'izany raha hitady zanam-bola dray mety misy 100 millions ngamindry zay ndry vao mahazo an'izany 2 millions isam-bolana d'intérêt zany mila manana any amin'ny 100 millions mijanonao isam-bolana ngamindry non tsy 100 millions fotsiny ngamany any amin'ny 300 millions any zay ndry vao mahazo 2 millions isam-bolana zany na investir amina trano koa ary trano takin'inona vo azahoako hofa-trano hoe 2 millions d'ariary par mois de eritreretindry am'izany tena vola be fanampikarama be marina amin'ny voalohany izy mety hoe fanampikarama fa tsy fanampiny fotsiny fa tena afaka tena hoe io mihitsy ny tena fidiram-bola principal moa zany raha ohatra za ka mitetsy ny teny andry afa-tsy ny gold 1 ndry zany rehefa feno 350 points d'équipe de mahazo $40 isam-bolana $40 isam-bolana $1,200 ao anatin'ny volana $40 isan'andro de lasa $1,200 anatin'ny volana raha asoroko ny cotisation de $1,100 sisany $4,400,000 ny erikaly zany tena volana izy zany tena vola mihitsy tena vola be tena zay mihitsy hoe tsy fanampikarama ntsony ty fa tena karama tena afaka azo atao mihitsy ny karama zany 4,400,000 zany kosa anie tsy ny olona rehetrarehetra mandray an'izany de nefa mbola be dibe mbola miakatra foana izy ona zao retsy mangamanga be ambany retsy maika azo diamant kiny club diamant rehefa mandray club diamant hitandry io manomboka any amin'ny $4,000 isan'andro io fa sao de hoe isam-bolana $4,000 isan'andro zany hoe misy $4,000 rehefa tonga any amin'ny mahazo 75,000 points d'équipe ndry de mahazo an'izany de zany hoe efa mihoatra ny $1,000,000 isam-bolana ny vola raisindry de sao de mieritreritra indry fa manina sisy indry kosa tsy $1,000,000 isam-bolana isa-taona azafady $1,000,000 isa-taona ny azondry de za afaka miteny amindry de tsy haiko tsony kosa aloha fa tsy nanisany io vola gasy tsony fa na en dollar ary izy efa betsaka zany $1,000,000 zany
sady zao dia efa misy mahazo an'izany ve? Zay mihitsy le teneniko andry hoe saoty-ndry mieritreritra fa hoe mbola nofinofo zany fa amin'ny 2013 MWR Life no niforona 2020 sika zao efa misy olona roa any Europe, zany hoe nanomboka tamin'ny 2016 ny tany Europe no nisokatra, nanomboka tamin'ny 2016 zany nisy membre tao anatin'ny MWR Life amin'izao fotoan'izao izy efa tafiditra ao anatin'ny club de diamant. Olona anankiroa izy aloha zany zao ny fantatro amin'iny faritra Europe iny efa mandray an'le $1 million ao anatin'ny taona. Kay. Fa ahoana nefa ny tena azahoana an'ilay vola? Tena vola azo raisina mihitsy zany le izy fa tsy vola nofinofo any anaty internet. Tena vola azo raisina mihitsy le izy tena hoe vao miditra indray zany dia manana an'le e-wallet dia ao anatin'io e-wallet io no miditra ny commission azondry, ohatrany hoe banque en ligne izy io. Dia avy eo amin'izay ndry manana choix anankiroa soit parametrena ny compte-ndry isan'andro parametrena ao anatin'io dia afaka alefandry zany ny commission directement ao anatin'ny compte-ndry isan'andro. Zay ny voalohany azo atao. Faharoa kosany dia commande an'ity le carte bancaire internationale en dollars ty. Zany hoe carte visa internationale izy io azo anaovana ny rehetrarehetra, paiement à retrait, afaka anaovana paiement en ligne, afaka atao any zavatra rehetrarehetra zany izy io dia en dollars dia afaka commandena le izy. Ny olana kely fotsiny dia zao misy tany maromaro tsy afahana mandefa an'le karta. Madagasikara anisan'izay, zany hoe raha miditra amin'io ndry zany dia tsy maintsy mandefa an'le karta ivelan'ny Madagasikara, ohatra hoe France na ny Canada ohatra no alefa le karta. Dia avy eo fotsiny le olona mandray an'le karta any zany mandefa an'le kartako makaty. Zay mihitsy ny fandehany. Tena mahafinaritra be kifa, mba avereny fitinana kely hoe kifa tena very any Raha ohatra zany ka tsotsoriko le izy ataoko hoe fitiniko fohy dia rehefa membre ndry dia amin'ny resaka voyage resaka hôtel dia mety mahazo hatramin'ny 80% ana remise misy 1,400,000 ana destination anatin'ny plateforme dia amina plus de 120 pays. Amin'io koa ndry afaka mandeha mividy entana eo amin'ny le lifestyle mall boutique de luxe izy io misy grande marque sady livraison à domicile mety azahoana hatramin'ny 80% de remise. Resaka vola fidiram-bola moa zany dia sady mahazo bonus ndry no mahazo point de fidélité no mahazo résiduel journalier izy io mety manomboka kelikely hoe $10, $20 hitatsika mety ho tonga amina montant mihoatra ny $1 million isan-taona. Tena inakity io zavatra io ndray misy zavatra mahafinaritra be koa satria société zany dia manao animation foana. Misy animation foana ataony isam-bolana. Efa ho avy indray zao mois d'octobre fa mois de septembre aloha ny tsara rarotina misy an'le september blitz zany hoe isaky ny amin'izao fotoan'izao ndry zany raha ohatra ndry ka miditra dia mandoa $149,97 ndry zany amin'le adhésion fa zao tonga ndry dia tafiakatra elita fa tsy pro fa tonga dia miakatra elita dia ankoatran'izay tonga dia mahazo 150 points de fidélité dia iny point de fidélité iny azo ampiasaina na zao dia zao ihany ary ndry vao miditra ndry dia mahazo 150 points de fidélité azo ndry ampiasaina andeha hividy entana any amin'ny botika dia tonga dia mahazo afaka hoe aleo fa tonga dia hanao réservation na life expérience tonga dia azo atao koa. Indray zany hoe tonga dia tsy mila mandoa an'ilay surclassement zany fa miditra amina vidina pro dia tonga dia elite.
dia Ie, rehefa avy eo koa le poinko tonga dia azoko ampiasaina fa tsy hoe isam-bolana no libere kely tsikelikely ohatran'le ay le mihitsiny. le nazavaindry teo. Ie, zay mihitsiny. Ka tena mila rarotona herinandro sisa roviana moa ny faran'ny volana aky amin'ny herinandro. Faran'ny volana Tsika da zao misy 25. herinandro Ah, 5 andro herinandro sisany. latsaka kely. Araroty fa 5 andro sisany. Tena hiditra aky za fa ahoana tsara ny fomba ataoko raha no inscription za. Rehefa anao Mila makany inscription indrindra dia za sa aiza no ahafahako misoratra anarana? tsy mila makaty amiko ndry fa tonga indry omeko lien ndry de tonga indry de miditra anatin'le lien de ao indry zany no manao inscription. Le inscription moa zany en ligne daholy ao indry no mampiditra ny anaran-dry sy ny zavatra rehetrarehetra. Ndry moa manana carte bancaire internationale. Manana fa ohatra mbola tsy nanaovako achat en ligne le izy Zany mbola tsy nanaovandry mihitsiny. Tsy maninona fa afaka andramantsika aloha de le paiement zany ataondry en ligne miaraka amin'ny carte bancaire. Raha ohatra moa ka sanatria tsy mandeha ny carte bancaire andry de tsy olana akory fa alefandry aty amiko ny vola, alefandry amin'ny vola fotsiny ohatra de mety de za indray no mividy an'le atao hoe token ho andry de omeko andry le code de iny fotsiny indray no anaovandry paiement. Le inscription angambany eo amin'ny 10 minutes eo de vita. Ay, tena vetivety kely. Tena Vetivety hiditra aky za kely. fa alefasiko le lien. D'accord, alefako amindry zany lien zao de raha ohatra moa ka mbola misy zavatra anontany indry de aza misalasala fa vao tapaka ity de alefako amindry ny lien ahafahandry miditra. De misaotra betsaka aky Ok. Armelle fa de alefako zany le izy Ok, ky misaotra betsaka aky zaran'ity zavatra mahasoa be ity lasy zao. Ie. De vita angamba zany zay ny présentation anay mirahavavy misaotra an'izay nanaraka. Raha ohatra moa zany sur Zoom de afaka mametraka ny question, ny fanontaniana zay apetrany raha ohatra nareo ka manaraka anay amin'ny page directe sur Facebook de afaka apetrakareo amin'ny MP ny fanontaniana. Raha ohatra moa hoe tena te hiresaka mihitsy nareo de lazao fotsiny zay fa antsoinay sur Messenger raha ohatra nareo ka manana fanontaniana. De ny sur Zoom zany afaka mametraka ny fanontaniany en direct raha ohatra ka misy.